Araka ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Soloniaina Rasamuelina Andriamanampisoa. Izy moa dia nisoratra teo amin'ny tableau de l'ordre des experts comptables de Paris, Île-de-France, ary ancien membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de France. Izy dia spécialiste en finances publiques et en programmation budgétaire. Izy dia manana un diplôme DESS en finance et fiscalité européenne. Izy ihany koa dia ancien IAE de Poitiers. Izy dia manana un diplôme supérieur en comptabilité et finance, diplôme d'études en finance et comptabilité, diplôme d'études spécialisées en finance, fiscalité européenne, comptabilité de Poitiers, IAE. Ary farany, diplôme d'études en sciences comptables approfondies. Asaina ihany koa ianao Andriamatoa Ministra, anazava fohifohy ireo asa sy vina ary ny paikady ho tanterahanao eo amin'ny département ministériel sahaninao. Ya, misaotra nanome fitenenana Madame le secrétaire général, Andriamatoa filohan'ny République, Andriamatoa Prime Ministre, isika rehetra membre ny gouvernementa, itsika koa vahoaka malagasy izay manatrika mivantana an'ity izao flaky FP ministre izao, tompoko lahy tompoko vavy. Ny angovo sy ny akoranafo indrindrandrindra fa ny angovo dia fototra ijoroana amin'ny fampandrosoana, indrindrandrindra ny vina izay ao anatin'ny PEM, indrindra ny raha tsy miteny ny velirano fahafito dia ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara, ny velirano fahavalo ny fampiroboroboana ny fizahantany, ary rehefa misy koa ny hazavana manerana ny nosy dia miteraka fitoniana sy fandriampahalemana ary velirano fahaloha izany. Izany hoe mifandraika amin'ny tetikasa maromaro amin'io ministra namana zany ny tetikasa izay hotonoko aminay reto izay azo fitinina ao anatin'ny teboka anankifito. Ny lahara-pameana zany dia hotohizana ny asa izay efa natompoka fametrahana anireo parka solaire satria ny angovo azavaozina zany zao no tena atosikotsika ao anatin'ny fametrahana n'izany velirano faharoa angovo ho anrehetra zany. Ny parka voalohany dia 1 mégawatt solaire any Ambilobe, faharoa 1 mégawatt solaire ao Amarivoay, fahatelo 1 mégawatt solaire any Mananaravaratra, fahaefatra 1 mégawatt solaire any Sainte-Marie. Manaraka izany dia ametraka vina kotsika alohan'ny farany volana Aogositra 2024 dia ametraka andro parka solaire izay mitotaly 50 mégawatt sika manerana ny district 930 eto Madagasikara. Io dia ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny fampikarana herinaratra ho an'ny orinasa Jirama. Ireo toerana ireo dia maro ny faritra any atsimo isiraka an'izany tapany atsinanan'ny Madagasikara koa ary amin'ny tapany andrefatra reny. Izany ireo toerana indraindray sarodalana izay mbola tsy mandeha 420 isanandro ny herinaratra dia amin'izao zany dia zahantsika alohan'ny faran'ny volana août ireo faritra ireo dia andeha 24 7 jours sur 7 ny électricité satria ametraka n'ireo parka solaire misy batterie ireo tsika amin'ireo toeran'ireo. Ny teboka faharoa dia ny fomba fanapariahana ao anatin'ny angovo sy ny hazavana ho an'ny daholobe dia ametraka tsika ny anohy ny asa fametrahana ny éclairage public izay mitetina
miisa eo amin'ny 10 000 éclase publique apetrakintsika raha ohatra ka melanelana eo amin'ny 50 kilometatra moa zany a dia eo amin'ny 500 kilometatra eo zany a manerana nosy fa ny zava-baovao etsika Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre dia ao anatin'ny fametrahana ny fandriampahalemana koa dia ametrakitsika indrindraindrindra ny classe publique izay tetika asa antsoina hoe azavao ny elakelatrano izany hoe amin'ireo tanàn-dehibe aloha ny anomboantsika azy manerana Madagasikara zany a dia ezahantsika asiana éclase publique any anelakelatrano mba isiny fandriampahalemana zany hoe rehefa mba mody alina mipiray tandrazana amintsika dia afaka mody mandeha tongotra ao anatin'ny fandriampahalemana tanteraka ka io dia tetika asa apetraka dia n'izao amin'ny terinandro tsy zay dia efa anomboka amin'ireo iaraha-miasa amin'ireo maire be ny tanàna sy ny lehibe ny fokotany izay iantsonay zany ny afatarana ny hoe aiza ny elakelatrano amin'ireo tanàn-dehibe izay voalohany indrindra tsy misy ny tsy fandriampahalemana noho ny fahamaizina ny tanàna mety amin'ny tany nareo hoe ahoana ny atonga an'izany fa tsy misy poto jiramaany ny atao zany dia misy fiaraha-miasa koa amin'ireo mponina izany hoe ireo mponina zany izay vonina hiaraka hiasa aminay amin'izany dia ho apetraka eny amin'ny rindriny trano ny andavarangana eny le jiro satria fantatrareo indraindray ny piray tandrazana amintsika dia efa metraka le jiro kely takamoa kely eny ndavarangana zany ka misy fifanarahana zany amin'ny ministera ny vahoaka sy ny orinasa jirama izay vahoaka zay manaiky ametrahana reny tetika asa reny eny amin'ny lavarangana eny dia misy fianambidy ny jiro alohany amin'ny orinasa jirama ny teboka fahatelo dia ametrakitsika ny anafaingana ny fametrahana ny tetika asa izay ametraka isitrahan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny miisa 195 000 branchement mora ny ezahana apetraka amin'ity taona 324 ty dia rahetsy zany hoe 100 000 izy ireo zany dia natao ho an'ireo tokantrano izay marefo izay ezahana miaraka amin'ny reo commune koa sy ny orinasa jirama somary amevanina zany ny atota taratasy agatahana raha ohatra zany indrindrandrindra efa misy hoe identifié manana carnet pokotany ireo mponina dia apetraka amin'ny ireo vahoaka izay mangataka an'izany ny branchement mora io tetika asy io dia anomboka amin'ny volana avril ny ampahany voalohany ka 25 000 branchement mora aloha no ataotsika dia isaky ny roa volana eo dia iezakitsika nyenjika ny 25 000 branchement mora mandra-pahatonga ny 100 000 amin'ny faraparany taona 320 sy 20 ty miaraka amin'izay tetika asa zay dia misy ny fanatsarana ny asa fanitarana nyreo réseau any jirama 250 activité moa zany 520 nisan'izany tetika asa mpanitarana zany izay iarahana miasa amin'ny mpiaramononantoka tahirim-bola iraisam-pirenena ny banque mondiale dia ezahantsika atomboka tsy hoely zany asa fanitarana sy fanatsarana ny tambazotra fitsinjarana ny herinaratra anjirama amin'ny faritra maro manerana nosy ahafahantsika koa mamantry ny fametrahana n'ireo branchement mora izany ny teboka manaraka dia ny fanarenana ny orinasa jirama zay tsy zoviana amintsika moa fa ny tena koa alohan'izay nahavoatendry ao ministra zao dia filohan'ny filakevim-pitatana ny orinasa mpanjakana jirama ny orinasa jirama dia ezahantsika alohan'ny farany volana marsa ny ametrahana manager izay anaovantsika recrutement à l'international izay iatsoko sahady anireo talenta managerial izay ananan'ireo
piraitan-drazana amintsika anaovako appel zany a candidature satria mitadysika olona anarina intantana an'io orinasa io ary ametraka an'ireo vina tambazotra izay efa notapahana teo anivon'ny filakevim-pitantanany orinasa jirama izay dia izahana apetraka amin'ny alohan'ny faran'ny volana marsa zany ny mpitantana ny orinasa io izay antenatsika anarina hitondra ny ireo asa sy vina fanarena zay napetraka. Ny teboka manaraka dia asitsika fanitsiana mba hahafahana koa ny faritra maro isitraka ny angovo dia asitsika fanitsiana ny codelec ny efa misy moa le codelec fa misy amendement sy fanitsiana izay teboka tsy maintsy ifanarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka zany ahafahana manafaingana ny asa fanapaharahana zany indrindrandrindra no fandraisana anjara ny ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanapaharihana ny herinaratra sy ny angovo manerana ny nosy indrindra any amin'ny faritra. Dia manaraka ao anatin'izay fanitsiny zay koa dia apetrakintsika aingana ny arelec na ny autorité de régulation ny électricité zany anatin'io codelec io satria izay autorité zay zany ny ohatrany hoe sehatra ohatrany hoe gendarme zany manaramaso ny fanarahana ireo fitsipika rehetrarehetra mba hahafahana rehefa mametrakitsika rehefa miantso an'ireo mpisehatra mpandraraha privé hiara-iasa dia mba misy règle fitsipika mazava tsara ahafahantsika manafaingana ny fametrahana zany tetika azy zany. Teboka manaraka ho an'ny azahoan'ny ny piraitan-drazana amintsika misitraka ny azavana ho an'ny daolobe dia izy tetika asa apetraka izay fitsinjarana kit solaire le kit madinika reny zany ho an'le tokantrano izay mbola mampiasa labougie na takamo mandeha amin'ny pétrole any an-tranony dia iezakitsika aloha amin'ity taona 2023 ty hitsinjara kit solaire ho an'le tokantrano reny miisa ray tapitrisa na 1 million kit solaire ho an'ny tokantrano amin'ity taona 2023 ty. Fanomizana ny asa efa natao koa dia ho fanarena ny orinasa jirama dia ametrakitsika an'ireo fototra sy ny fiaraha-masa rehetra mba hazahoana mandroso aingana amin'ireo tetikasa lehibe goavana lavitrezaka momba ny hydroélectricité dia ametraka koa tsika parc solaire amin'ity taon'ity ny tanjona zany dia 20 mégawatt solaire akoatran'ireo efa nilazaiko ireo zany amin'ny tanan-dehibe indrindrandrindra ao anatin'ny tambazotra iraisana Antananarivo dia 20 mégawatt solaire no ezahantsika apetraka isa-taona koa amin'ny taona manaraka izany tetika asa rehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny fanamby napetraka Andriamatofilo hoe ho ampitombotsika avroeny ny tahampamokarana ny herinaratra eto Madagasikara raha ohatra ka manodididina ny 500 mégawatt eo zany amin'izao ny teny zao. Izay no lava zay ny foy Andriamatofilo Prime Ministre misaotra pesaka.